tenina farangaranga rasenrambola tokana zakive nivody tsomikazolomanatandrife karasindra batotsonte asantsolo mangatabady ny zananino angataino kanireniny atao tsara bantsina satria mahay manano ratsy mahay votsy atao mifitindra norenika matsiny viavy fa madondradrano asa sarotiavina toiny hao loloavina iray vo manakitre na ny mpifankatsia mifanao ratsy kisay mavita bere no hanenina tsy tao fitsia varavarano tsina ihany nefa tositosikia fa io fitiavany ho ane doniavo lalovina madoro loina masapasavary alkenjaina mandao ansirana manaraka zay vao hoe tony arinaotra matsya hoe vorra malala fitikaraana drelina no meno tsara tanora maitso angony zao antitra mikarakiny vao tena mamy fitiavondavo nalena takuloka ramaina iny atakosiny ary ravaky ataoko toambali ukatokaloina isanandro fitiavana may mifamelo marary mitanana mitsokareny vava marary vava misafony tanana zay vao hoe lambana kokaina mifetra zay vao hoe fofinaina mifetra pity fankasitrana no atolotra amintsika rehetra ao anatin'izany hoe fanarahanareo ny fandaharana colisson TV izany miarahaba tonga soa ato anatin'ny fandaharana miaraka mpanakanto isika izay manana ny loko mampiavaka azy, manana ny gadona mampiavaka azy, manana ny tononkira mampiavaka azy. Na ny fijery ivelany fotsiny aza dia efa hita hoe manaitra sy manasongadina an'ilay hoe mahamalagasy. Miarabantsika rehetra kopatanana ihany koa anareo izay manaraka ny zato teboka roa, manaraka ny page Facebook ny TV Plus Madagasikara officialy, manaraka amin'ny alalan'ny Canal Plus, ny Star Times ary ny Parabole. Miaraka amintsika eto izay tarika tany amin'ny taona 2024 tany izy no nivahiny farany tato anatin'ny fandaharana amin'ny an'io ity koa sisy 2024 tafiaraka amintsika eto ny tarika ny feon'ny ravinala izay manana ny mampiavaka azy resadresaka sy hitondra ny vaovao satria tsy dia eto Madagasikara ry zareo no tena hoe monina sy mipetraka fa any ampitan-dranomasina ihany koa no tena manasongadina an'izany hoe mahamalagasy izany. Arabaitsika Linina sy Coco tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana. Tonga soa nareo. miraba samy tsara daholo. Ye, 2024 sy 2024 iaho teo tsika niresaka sy niona farany sy mifanakaiky farany fa tao aorinan'izay dia atao hoe samy manana ny lalam-piainany rehetra, samy manana ny toerana mety hoe hipetrahana sy asana sy tadiavana. Inona ny vaovao an'ny Linina sy Coco tao anatin'izay fotoana elaela izay raha manao kajikajitsika dia 7 taona lasta 7 taona sady. Ye. Mandeha mihitsy le fotoana. Tamin'izany mbola nisy ny bakomanga teo tamin'izay. Ye, 7 taona mandeha be. Invité d'honneur. Ye. Tsy dia misy moa vaovao fa dia zao hiakatra arivo zao indray dia tonga korotandrotana dia avy eo nefa atao milamina ihany le izy. Miaraka amin'ny mozika koa tsy maintsy hoe
miezaka mandamina mozika satria anisan'ny manelanelana sy mitondra hafatra zay indrindra ihany koa hoe ilay malagasy izany famererana ny kolotsaina mamalagasy izany a raha andeha ho resahantsika ny hoe ny feon-dravinala patsiahivontsika ihany koa zany netomboany feon-dravinala zany a anisan'ny miavaka raha ny fitafy fotsiny aloha fa manana filozofia anareo manokana ihany koa nareo zay aloha hoe any an-dafo zany zay a rehefa manao concert naizanaiza tany andiananay dia mitondra foana io sainam-pirenena io eny ambadika eny foana ao afaranay eo foana ny akanjonay a dia ohatr'izao matetika dia zay miezaka foana zay moa le atson'ny olona any hoe musicien du métro parisien dia ampanetretena daholo zany a voafito tao anatin'ny firy moa zany 9,000 musicien zay le izy 9,000 dia mialatsiny telo arivo dia mba voaray zay a dia manao eny amin'ny métro manao eny amin'ny métro zay a dia ohatr'izao foana nentina eny amin'ny métro tsy akanjo to foana miova foana miova fa gasy foana zay asandratra foana dia ny feon-dravinala mitondra ny antsoina hoe fahendrena malagasy any ampita ohatra ny mpanakanto be dia be a zay manao hoana ny fahitan'olona anareo any ivelany hoe mitondra kolotsaina malagasy aty amin'ny taninay aty reto olona ireto mampalahelo fotsiny a tsy dia be gasy mijery anay kanefa mahavariana ny vahiny vitsivitsina fa dia fa za foana mifeno fa za isaky misy concert atao efatra angamba ny gasy raha zatony eo mampalahelo kely mais tsy manino raha pasevitsika kely ny fotoana mety hoe niaona ny kokosilinina tonga dia tany ivelany ve sa nanao tao alohany zany hoe tany ampitan-dranomasina zany hoe tany kokoa zany tena hoe nisy aranareo misimisy kokoa no ny eto Madagasikara taiza niaona oviana fa ela be koa zany inona moa zany teneniko kely fotsiny hoe taty Madagasikara zany zay aloha dia nianatra moa nandehanana tany
tany niara-nianatra tany nareo nianatra zany nandehanana tany a dia vita ny tany a dia samy nanany tontolony zay izy kokoa dia izy tany a tamin'ny tontolony dia zany nanana ny tontolony azy ny muzika ino moa le muzika filazasara isan-karazany zany ny rythme rock natao rock modernisena zany fa mijanona foana am'le resaka folk song zay ny zay ny anatin'ny rahana io satria ananana le folk song dia zay izy zany taon'izay ny tontolony kokoa tamin'izany dia ny anahy tao amin'ny classique dia teniteny dia nionateny a dia nakamban'ireo dia lasa feon'ny ravinala lasa feon'ny ravinala izy ny taona 94 ok ary misy raha nanamboatsika azy teo fitiavana misaotra zanahary resantsika kely ihany misaotra zanahary satria tsika malagasy mino ny antsoina hoe zanahary dia zay fiteny vezo moa iny dia zay le fahendrena malagasy tiako azavana teo aloha am'le fitiavana tsy hoe fitiavana fa le izy ao karazana afatra noho ny fitiavana zany dia manafatra zay dia zay ny tomboan'le tony hoe basy aty fitiavana tsy afenina fa rangaranga ohatran'izay le zany dia fitiavana zany dia satria fitiavana no azo atolotra amin'ny tsikolombelona dia avy teo isaora zanahary mba samby lafo sany hitahiny zanahary sareo dia misy apiky kely fotsiny ko zay any zany mirateny gasy foana na dia hoe vazara ny manodidina anao ndraindray le izy ataony ateny vazaha ihany avadika ihany atao teny vazaha na teny anglisy fa rehefa manoatra an'io zay a dia misy vidéo any ambadika dia manatoro an'le zana-tiana tenenina dia hoe azondry zareo zany le izy mampiray amin'ny karazana rehefa hoe organisation zany le izy a hoe fantatray fa vazaha daholo ny tena hobetraka eo dia avadika ny vazaha kely aloha le fa raha hoe alefa fotsiny hoe misy miinvité anay ho tonga dia gardenay le tononkely ok ary ny rahantsika manaraka ny raha manaraka mitondra ny fahendrena ihany tenindreny matetsika manahirana ny lalana veno silasilana miaka mikarana misy misarojavona atao ty atogotra le paralisa le nosy Madagasikara maro ny malagasy tsy miteny any misalasala fa hoe mamenatra akory indrisy miavina fotsiny manandratra ny any avana manao isafiotra nosy meva nosy tsara Madagasikara teny narse teny malagasy teny kanto teny asandratro sany teny isonotany sany tany nitenindreny niteny am fo niponeny volasanteny nitenindreny mitsatrika ao ampo mitiavaneny votsapakotoko novolavolainyneny niteny kafoteny eonkilalaoteny nampianarineny nitenindreny dia lasa fiteniko mamokany ao ampo ka ho tratratratraikiko ny any aminay se nosy meva nosy tsara Madagasikara teny narse teny malagasy teny kanto tenindreny asandrato zany teniko isonotany zany taniko
miany aminay se nosy meva nosy tsara Madagasikara teninay se teny malagasy teny kanto ny teny ndreny asandratro sany teniko isongotany sany taniko le fifamelonareo anatin'le sady mitendry no mamoaka feo a anisan'ny tena zava-dehibe zay fifamelona zay le atsika aloha zany na vao le andriambavilanitra mihitsy mahafehy karazana zava-maneno dia tena hoe toraka voninkazo sesilany mihitsy a ny anarana sa nampianarana sa ny anarana tsy dia hoe ny anarana moa ve aizany mizara tsy anarana fa hatrambola kely aho zany dia mamanay moa mpitendry piano dia nanao violon hatramin'izay dia nanao piano kely fa tsy dia naraka loatra amin'ny piano dia hoe dia nandray gitara dia hoe dia teny hoeny dia niakatra avy eo am-po daholo le aingam-panahy zany zay manao ahoana ny fampitana azy amin'ny taranaka indray ary raha toa ka hoe efa fiainanareo mihitsy ilay mozika efa mikorina anaty rama tonga hatrany tany lavitrany mitondra ny mahamalagasy a manao anandre le fiampitany amin'ny hoe fitaizana sy ny fifampitondrana ohatrany tsy mampino a ny zanaka misy ino mo zany tena hoe fitiavana muzika ny anankiray mi ny anarany mi dia anankiray fa anankiray antsy tena anarana dia ohatr'izay e tena hoe iainana le mozika zany iainana dia zay kompatanana ho azy ireo satria mino fa mijery izy amin'izao manaraka koko ankoatran'izay tona ahoana ny famoronanareo famoronana inspiration ohatrany ahoana loatra aingam-panahy manao ahoana loatra hoe any ivelany any ampitan-dranomasina nefa mahatavavoaka zavatra tranodongo zao dia alaina sara-tsaina dia raha ekipa maso ohatrany hoe tsy any ivelany nareo mamorona an'izany fa fantatra ihany koa nareo nefa hoe rehefa miditra studio dia aty Madagasikara no manao ny enregistrement rehetra aty mihitsy manao ny enregistrement sy tsy mitovy le any sy le aty nanao ihany zay tany fa tsy mitovy mihitsy tsy misy an'ilay aingam-panahy dia mety ho tsara be ny fanaovan'zareo any a fa le ao anatiny tsy ao zany dia rehefa manao aty zay dia mivoaka tsara daholo ny hira ohatrany mivoaka ho azy eo dia culture izy dia samy malagasy tsy hoe malagasy fa ao le iny am'le hoe ny tany ndrazanay malala ohatra mandeha ho azy le muzika sy any zay métallique be le enregistrement ay fa nanandrana mihitsy zay dia tsy mivoaka zay dia tsy mivoaka tsy mivoaka fa mivoaka tsy dia arakaraky le ilana azy zany zay ny tena marina tsy arakaraky ny ilana azy dia sady am'izay koa nge mandeha aty dia mboatrany hoe zarara misy zay hoe tsy mety ny any dia andeha aty Madagasikara zay koa le izy mahita ny fianakaviana tandrazana ankoatran'izay toerana tony ao anavo no anaovanareo fampisehoana rehefa hoe any ivelany concert amin'ny fotoana ohatrany ahoana ihany koa maro toerana dia indray mandehandeha zay le efa zatra aty zany zao raha hoe ahoana moa raha olona mitendry gitara mihira ohatr'zao zao pôzy zao fiaingonetsy kokoa zao ataony eny an-dalana dia mety gagagaga ny olona hoe inona koa ny ataon'ireo fa ny any ampita ohatr'izao ny ataonay eny amin'ny arabe eny amin'ny arabe miaraka amin'ny ampli sy ny karazany dia zay koa ngamba natamanany tany mampiseho foana le hoe aty raga zao raha Madagasikara zao malagasy da ciabe kamana barbara barbara baraulo kamana barbara barbara baraulo
anabivitsy toroaragno anabivitsy toroaragno ko mitsofotsofika efaniny tsy antsagno ko mitsofotsofika efaniny tsy antsagno tena mampiavaka ny feondravinala zany a dia ny feondravinala tsika moa malagasy kristianina minano andriamanitra dia mampiditra fifaliana koa andreo zay mivavaka zay be fanantenana mafanantenana am' jehova jesosy zay nina dia nazazasa famiarako zay dia atson'olona zay ndraindray anao animation ohatra zao hoe misy organisation ataon'zareo fety ohatra zay chrétienne dia atsony zay anao animation hira dia menanay zay hira ndraindray hira enregistrena zany dia ny hiranay koa zay koa zany mamorokira araky ny teneniko hoe hira filazantsara zay nataonay zay tena mampiavaka anay koa zany amin'ny feondravinala zany izy voaka avy eo am-po daholo zay atao eka tsy maintsy maingy amin'ny fo avokoa satria manjary lasa force terenana izy raha vao tsy ohatran'iny zao le tamin'ny farany teo le resaka fako teto Madagasikara le hoe fako dia misy any anatin'ny hirana ihany hoe kere dia mitantaran'le anina eto Madagasikara hoe fako avy zay koa zay manao rapy koa zay zany fa rapy gasy be tena amin'ny fotoana tony ahoana nanaovanareo an'izany rehetra zany satria mila fa manana asa ihany koa nareo manko miasa ka tsy maintsy miasa fa le miasa maraina mody ariva dia amin'ny ariva mitendritendry tsy maintsy mitendry aloha isan'andro tsy maintsy kosa fa raha zany tsy tafarako oatra zao ok te Madagasikara ihany nareo anisany atao hoe tsy mandraraka tany malagasy foana araky ny voalaza ombieny afaka manao hevitra ihany koa nareo mpanakanto manoloana ny fiainan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny fiainan'ny Madagasikara mampalahelo be mampalahelo mampite anampy foana fa tsy mety ty asaika adino feo an'ny ravinala koa dia miezaka foana zany tsy manadino te Madagasikara amin'izay le manampy ankizy 10 kely de kely ankizy 10 isa-taona ankizy kely zany alefany mianatra dia 10 fotsiny tsy betsaka c'est ohatra ny fitenin'ny vazana ambany hoe ina filazana zany c'est une goutte d'eau dans la mer fa tena hoe vokatry ny fola izy dia mandritra ny herintaona ireo ankizy 10 ireo etoanay ny écolage sy ny karazany voilà zay zao dia mafaly be anay dia tonga eto zay zao teo maliny nisy an'ilay ankizy kely nahita ankizy kely nihirahira zay teny an-dalana feo any zany manapeo teo zay dia varina teo dia hoe teo zaraina daholo zay ananana kely aty zay ohatra zay zay mba azo atao tsy mausolée mahafinaritra kely mampalahelo tsy mahatonga anao aiza mivola fa mampalahelo kely lefa nefa tena hoe na dia mahantra ary izy mbola afaka mihira foana zay le hira zany tsy adino hoe ndraindray na malahelo koa raha dia tsy maintsy mihira foana atao hira io alahelo io ohatra n'le hira manaraka zao hoe alahelo
telo miserana kely anidina toy ny feo kasa atao manahirana koly farahona sendra nandalo sy zavona mety ho rano na rivotra mety anotsy nefa koerika matotratrana tandremo zany avako zany tandremo zany avako zany tandremo ralayo tandremo rearoyo tandremo zany avako zany rikako tandremo raneno tandremo verikerika matotratrano zany alahelo izany asa tao manimba reroye fisinda medalana eo any atao vitony masoandro mazava maraina toandro ny ariva de indro fa mody miretrika ambany de mbany batoneo zany avako zany batoneo zany avako zany asa vela irongatra tony ahindratsy satria sasinao mety anjery solafaka eny any eo moa hoe le kolotsaina malagasy le kolotsaina malagasy voatery hoe ny atao voatany ihany fa be dia be samy manana ny asa samy manana ny mandrafikazony daholo zay moa ny antony anasongadina antsika amin'izao sainam-pirenena fa eo ihany koa ny ravindravina sy ny atao hoe fitafy izay manasongadina anareo anatin'ilay fisehoana tsy ivelany eo ihany koa ny vakana izay misy antony mety misy antony daholo reny afaka resahantsika hoe inona no antony mahatonga ny linina ohatra miravadravaka misary Madagasikara moa zany tsy adoroana hoe aty adago no mipetraka fa eo ihany koa no mety hoe efitra ambadika hoe inona ny tena tiana aseo anatin'ilay le vakana aloha dia mahafinaritra fotsiny lokany tsy ninona mihitsy ny fa mahafinaritra be dia hoe entina ny any andafy za tsy mbo miala ny ty mihitsiny zay ny avataran'olona anahy ndraindray ny olona rehefa vanakaiza le collier raha voadiniko tamiko tena ohatrany hoe tsy andago mihitsy zany tsany zay tena fitiavana amin'ny Madagasikara fotsiny misy kolotsaina vezo ye zany hoe avy any amin'ny papanay zany dia misy vezo dia zay dia vahamerina voatany tsy zany tsony atsika zany zao fa hoe gasy malagasy iray ihany tsika rehetrarehetra dia zay ary zay tena ohatrany hoe inona moa ndikan'le azafady le hoe fierté amin'ny malagasy ampo reare amin'ny malagasy dia zay dia ny iranay fangaro be daholo fangaro rehetrarehetra zany izana atao hoe mahazo ny anjara ny malagasy ao anatin'izay samy mahazo daholo na foko inona na foko avy aiza manaoana kosa ny fahitany vahiny anareo zareo aloha dia tena tia be sy vao miditra eo vao manao concert zany dia va eny misy rehefa mahafantatra dia va hoe tsy manina dia le vaovao foana vao miditra dia mijery anay dia hoe sy nakory olona nakory fotsiny dia avy eo dia vao mijery mivoaka amin'izay ny concert dia tsy ampoizany zareo foana le izy dia vinandray manaraka raha ny tena hoe nanamarika tao anatin'ny nresakitsika teo eo amin'ny 23 taona teo nareo zay ny tany ivelany raha ny kajikajy fa tao anatin'izany 23 taona zany inona ny tena hoe nanamarika azy tena hoe azo tsapaitana na fahatsiarovana mety hoe tsy adononareo tao anatin'ilay tondrana ny feon-dravinala dia
PDB fa tsy le malagasy zany hafa ihany le Madagasikara tsy haiko zay tenenana azy fa tena hoe hafa mihitsy aty zany hoe le oetrano zany ina moa tranobongo kelinay misy mafinaritra mihitsy mimody any trano ahita le tranobongo na dia mahanitra kely ary dia ahoana moa dia ndray misy ranomasy be ao anatiny misy ranomasy misy adiady be ao anatiny eo ihany fa misy fahasambarana be misy fahasambarana be mafinaritra be zay le hoe tranobongo tranobongo afakely tranobongo kely izayray andry ny odina ahitany tiana misy mangidy indray misy rahonanikio miasa rano ny fiteny ravany iranay tranobongo afakely tranobongo kelynay ravafona eny hoe tranobongo afakely to mivavaky izy izay ao anatiny mangiry to misy nima mifangaro eny ihany izany rehetra izay movatsy sakay tanongotana vo misy ma kantokanto ty mba aserovanay azy sy zarazaranay amin'ny mponina rehetrarehetra zay araky ny teny linina teo hoe tsisy zany merina zany sy betsileo sy ohatra zay fa foko ray dia ohatra ny any an-dafy zao misy koa zao vazaha any an-dafy hoe mahita mahafantatra malagasy dia mizara hira mizara mifaly zany dia ohatra zay zany zay ny namafisana an'lekolo zay hatramin'izay na valo amby telopolo taona nipetrahanay zay zany dia raha mba nisy an'ity dia mba ohatrany hoe vetivety zay ny tany apiko kely koa zay fa tsy tadidiko teo le hira zany ohatrany hoe le hira mampirisika anay hoe manome hery hijanonana any an-tany lavitra any le hira satria le hoe fahendrena indray adinodino rehefa tonga any satria indraindray maka ny fahendren'ny sasany
tsy mahay miteny gasy intsony rehefa tonga any ny sasany misy za tena misy zany misy nataona hira misy fa zany hoe tsy misy miprépare hira anankiray zay tena natohana amin'ny fola izy dia mifafaneny eny an-dalana eny dia hoe manahoana gasy ianao zay moa le mifandray foana gasy tongava ny trano dia ozy izy hoe ye anao ravitototsika anao roa mazava ohatran'izany c'est quoi le roa mazava ozy izy amiko fangatsy ianao le dikan'le roa mazava dia izy hoe non je sais pas connais pas ozy izy efa ela be kosa ianao na sa teraka taty na ohatr' zany efa ertaona zao ny teo taty tena tsy natady dia natao le hira malagasy aho je connais pas da natao le hira le izy dia nampalahelo le izy sady mampalahelo masorena zay sady mampalahelo izy mais bon zanakay zany tamin'izany efa lehibe izy zao mihira zay ny tombony amin'le mihira gasy le apitaina amin'ny ankizy le izy hoe zay nge le fahendreny miezaka zay fa tsy hoe endry akory fa miezaka mitondra le fahendrena dia miezaka ok ary ndao sitsika hira manaraka ny hira manaraka kalapitsana kalapitsana tia Madagasikara io sa kalapitsana any ivelany ohatrany hoe tantarako ihany izy fa io le kalapitsana zany votoatin'le hira dia le hoe le fahendrena hoe akaiky tsy manitra alavitra vao mamerovero eo izy tsy hitanao zay atao azy tsy miteny akory ianao hoe tiako ianao na ohatr' zao fa rehefa hoe reraka fa tsy mamaninina mihitsy ianao dia lasy kalapitsana nandeha any vao manenina diso oriana loatra kalapitsana Vitreti ni vurila ni chine to hifandra ekie ni lani trasitani kala sali ni saina ni teri la vitra tunga saina ni tuetini luna pizzeri fatena cicina canaveli reri ca e faccio inzunisi di chia la pizzanine Saulu Kendri Kanute diavina injai furaka daulwa nini afina ni pusaka vukuo ni atsarani Fadi fi pizzana nanino na tufumu Ramanu tiavina Ti ramanaraka ty ndray zany hafahafa ihany la retolona tsy hitabe ny any nzay tsy fantatra ihany zay heritreriny zay mivilambilana zay hafahafa ihany la ok
hafahafa ihanyla toy ny olona ity to mibolilaladela tsy fantatra ny antony hafahafa ihany eky toy ny olona ity to mibolilalila fona tsy fantatra zay eviny niapita ranomasiny soa lasa tsy ny volana niapita lavitrany tsy tapopoka niapita ranomasiny soa lasa tsy ny volana niapita lavitrany tsy tapopoka ny tomanirery ao lasa niziny tsy mahetra ny soa maolena mantsy na le fekira raha moa zany le hafahafa kely hafahafa disikela tambolova sady mamaraparana ny resadresaka ihany tsika e satry foana moa tsika ifampizara mozika sy ifampizara ny tsara ho fantatra eto manao hoana ny ataontsika hoe fampisehoana taona reto Madagasikara ohatra hoe misy fandalovana eto ankoatrany hoe miditra studio ye misy namanay maromaro zany hoe anao nanomana fampisehoana dia ity amin'izay zany a fampisehoana iarahanay amin'ny gasy namana mpanao mozika mpanakanto eto Madagasikara dia avy any atsimo eo a dia miaraka eo zay fa mbola tsy fantako loatra hoe aiza fa ampahafantarina eny ihany dia zay ampahafantarina eny ihany okiary mety misy zavatra tsy voaresakitsika mihitsy nefa mety tsy voapetrako ihany koa ilay fanontaniana kanefa mety tsara ihany ny resahana azy aty amin'ny faraparan'ny fandaharana zao anisan'ny fotoana natokana mihitsy ty an'io ity ianana sy resahana sy ifampitafana mety mbola hoelahoela indray fa ho tafiaraka inany mety hoe afatra ihany koa avy amin'ny coco sy lina mitondra ny feon-dravinala ny ampitan-dranomasina mivezivezy ihany koa nefa eto Madagasikara fa tsy hoe manadino akory ina ny afatra ny afatra zany dia hoe teneny kely fotsiny hoe natongavanay anisa natongavanay taty koa moa zany dia jery ny havana sy ny karazany fa amita ny 5e album zany hoe efa misy album efatra zany mivita dia le 5e album zany a vitaina amin'ity zay ateriny eo amin'ny eo da amin'ny tsy fantatroviana dia misy hira 7 eo anatiny dia zay zany le misy dia any amin'ny studio diffusion zany a raha ohatra ka te hijery azy dia ny hira nisany alohan'ny farany a afindrafindreo tsy azo vela entitsika ny lavitrany entitsika ny lavitrany ny zareo vahimo anisan'ny mandray anjara ao anatin'ny sehonareo ihany koa mety hoe misy mandihy na ohatra zany nefa miainga ny raha vao mandeha fotsiny ny afindrafindreo dia fa hainy zareo le izy dia fa lasa daholo zareo na antitra na tanora dia mandihy dia mahafinaritra misy manao fa efa tena hoe efa zatra Madagasikara dia zay le afindrafindreo ino firefetsondry zareo anazy cadre malgache dia allez afindrafindreo viens efa fantany efa tonga dia fantany zay mankindray andrisay eo namakivaky lay abakabaka ny anatona ile tany ile
taniny viana miakatra nijina miakatra nijina lay vorona fotsy be anatona mora lay tany tsy foy indro fanidina mora nitsakilay ivato zareo ienekekuba malozany maidy mairesa ny foko anatona nao mitempo mahery to ilarary tsy androkiriny hitanao ele taniny viako lay nosy tsy foiko anitsaky indray lay tanyko zay ny alako tsy fidiny anao itsanona vetsivetsy ano ifoka iaina ny rivotsy dako iaino amerina ianatrindray ireo fahendrena navelany talo itotika mora ankafiny rehetra ny tsaratsaraina ny ratsy adinoina zany tiako tsy foky io de ianao tsy atakaloko manko ianao tany andafindriky za io nahita zavatra maro namakivaky toerana maro de maro zareo nampitovy nahita reo endrika vao anitiako tsy foky de ianao tsy atakaloko tsy hosoloko madagasikarakinao iverenako ratsy zay eny ary hitsangana amarana ny fotoana izay niarahantsika tamin'ny feon'ny ravinala misy an'ny linina misy an'ny coco ety ampamaranana no anolorana fisaorana be dia be anareo niaraka taminay tamin'ity anio ity tsy hay ihany tsy toraka voninkazo manoloana ny fitafy maneho ny mahamalagasy misy mpanjaitra manokana mihitsy ve aloha mialoha tena ifanaovantsika mandrapitafy eto fa misongadina foana le hoe maitso fotsy mena ye tiako tenenina mihitsy fa eo andohana analakely eo misy mpanjaitra kely zay eo no manjaitra de lazaina foana hoe vita gasy ratsy tsy marina tena mety tsara sady angana ao izy eo maheno angambany izy eo atao daholo fidanana ny elo de ny akanjo mahita firavaka maro ihany koa efa andresahana toe amono hoe vakana sy ny sisa fa ny volafotsy ihany koa anisany hoe maro mpanao zany amin'izao raha mitaha volamena fa nefa ny manana ny asiny ihany koa zany volafotsy zany volafotsifotsy satria tsy manao volamena mihitsy hatramin'ny nafatesan'ny mama justement de nanana iny moa ty izy nameny daholo zany no volamena ny rehetrarehetra de nameny iny le volamena de tany andafy de nisy nangalatra daholo izy rehetrarehetra ay misy mangalatra koa misy alabotra zany napetraka tsara atao ambany brao le izy malala hoe iny savainy iny brao iny de tao daholo ambakany rehetrarehetra lasa daholo ohatra zany de nanomboka teo de tsy teanao ntsony zay fotsiny ok eny ary ataontsika hoe amin'ny fiaonana manaraka mbola iaino mozika avy sika fa mino fa mbola maro be ny mozika anareo tsy vita teto tamin'ity fa voafetra ie makasitraka mirary soa indrindra misaotra indrindra laingo misaotra anareo rehetra eny ary de toraka izany ihany koa no anolorana fisaorana antsika rehetra izay naranaka ny fandarana hatramin'ny farany teto amin'ny télévision Madagasikara misaotra ny feon-dravinala misaotra ny ekipa teknika izay ny fametanana nanatosa ny fandarantsika misy an'ireto fitaovana reto ampiasain'ny linina hono zany satria mama ilay hira farany mety misy fahatsiarovana be ao anatin'izay moa ilaina ihany koa tony ao anatin'ilay hoe fampiratiana ny amin'ny resaka dia
fa iny isana maraina fa lery ao mitantana imamo eny amoron-drano eny madio mangarahary ny ranomasina iny tratriny ilay lanitra manga manko izy iny miampity indray aho ka ny andeha any ranomasina afany nefa tazako eny foana ny endrika ro mama izay nandrotrorotsy ahy sy ny kolokoloko ka izay nahatonga ahy ho toy izao ihany ko zava-maro aho ka teo no nafantarako ny akantony nianatra ao ro mamo fa hoe iny ranomasina iny dia nisan'ny zava-poary tsara indrindra nefa masika dia masika nefa koa fahendrena maro no entiny mionjaniny iny ranomasina iny mamey zava-maro ny ankehitriny sy ny omaly ka lasa mampitony ny alahelo sy nanampy avy hatrany toy ny nahy taonao fahiny fony teo imamo Tikoi mama, yava kudei mama, ani tikoi mama, yava kudei mama, mama, yava kudei mama. Kudei mama Tikoi mama, yava kudei mama.